Inona ary zany ireo iraka tena hampanaovina antsika? Saotra ho an'Andriamanitra, tsikitsiky no asetry ny fifankahitana amin'ny fomba toy izao eo antsika izao. Ary dia fiadanan'ny tompo any ameno anao ny fahasoavan'Andriamanitra iainanao. Andao isika amintipintina maraparana ihany koa ny momba ny lohahevitra hoe Jesosy Kristy sy ny Silamo. Efa voalazantsika zany mahakasika an'ireo hevitra hoe tokana fotsiny ny Andriamanitra fa tsy azo ampidirina ho isan'izany hoe Andriamanitra Jesosy Kristy, ary tsy mitombina koa ny hoe ny fanahy masina koa Andriamanitra raha araka ny foto-kevitry ny Silamo. Raha ihany no Andriamanitra hozy izy fa tsy azo zarazaraina zany. Dia rehefa nandinika ny tenin'Andriamanitra isika dia nahita fa iray tokoa ny Andriamanitra, fa amin'ny maha-Andriamanitra tsy manam-petra azy dia tsy voafetran'izay iray azy izy fa afaka miseho amin'ny endrika izay entina mikarakara ny taranak'olombelona, ary izay indrindra ny tanjony hoe ray amin'ny asa-pamonjena ireo endrika ireo dia ilay ray, zanaka sy ny fanahy masina. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izany fitiavana antsika izany. Inona ary no iraka hampanaovina anazy, hampanaovina anao? Ny iraka votoatin'ny iraka dia izao hoe asan-drato Kristy sy ny fitiavany. Izay ilay iraka tonga dia valon'ny fanontaniana avy hatrany, asan-drato Kristy sy ny fitiavany. Ialoha reto hoe ny ataontsika zany zao dia ny mandrodana ny hevi-diso izay entina amin'ny kafanampo eto amin'izao tontolo izao. Izany no iraka aniran'Andriamanitra antsika. Inona ihany koa? Ny mampianatra ny olona ny momba ny fisian'ilay mpanavitra n'izao tontolo izao, ary tena mahavitra antsika izay efa hatrany amin'ny fahagola ka mandra-pahatonga ny fotoana tsy manam-petra rehetra. Iraka anirana antsika koa izay. Dia izao takiana amintsika kosa noho izay iraka izay zany ny hoe fikatsahana sy ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Izay no anjarantsika, mikatsaka sy mino ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa avy eo tsika dia aneo amin'izao tontolo izao ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra ary ny maha-Andriamanitra ny Kristy sady maha-olombelona ny Kristy, olombelona zato isan-jato sady Andriamanitra zato isan-jato ilay namonjy antsika. Ary dia andeha hanambara ihany koa tsika amin'ny hery sy ny fanahy masina fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra natao ahazoana famonjena fa tsy anaran'ilay Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra. Ka noho izany mila maneho ny toetran'ny Kristy isika, manaiky mianatra eo amin'ny Kristy hoe izao no lalana ampianarina tahaka an'ireo maître tany amin'ny fivavahana bodista na any amin'ny kolontsaina sinoa zany, dia manaraka ny maître ny élève, ny mpianatra manaraka ny mpampianatra, izay ohatra seho amin'ny mpampianatra sy tenen'ny mpampianatra no raha tahaka an'izany. Ohatra zany fa Kristy no tena maître, izy ny tena tompo, izy ny tena seigneur, ilay tena ambony indrindra araka an'Andriamanitra. Ka mila kristianina maneho an'i Kristy isika amin'ny fiainana izay iainantsika sy ny toetra izay aseho antsika eo amin'ny fiarahamonina. Ny fiainana tokony asehontsika dia ny fanambarana fa Andriamanitra dia fitiavana. Izaho ve maneho an'izany amin'ny fiainako andavanandro? Fitiavana. Sa teneniko fotsiny zany? Fa Kristy manosika antsika, manampy antsika ho amin'izany. Inona koa no iraka? Dia no tsara ihany koa ity isika ihany koa zany dia irahana hanamafy orina ny finoantsika. Ary ankoatran'izay ametraka ny fanantenantsika amin'Andriamanitra dia tsy hanadino ny asa ny fahitandrina ny lalàn'Andriamanitra. Izany koa mbola iraka nasaina ataontsika zany. Ny manaraka an'izay dia izao hoe ilaintsika ny mianatra mampifanaraka ny asantsika amin'ny toe-javatra izay iainana andavanandro eo amin'ny fiarahamonina. Mila olona manakaiky olona koa zany Andriamanitra, izany hoe natao tahaka ny Kristy isika hanakaiky ny olona amin'ny toerana misy azy, dia mijery ny zavatra ilaina andavanandro. Ary izao mila mitondra ny fitiavan'Andriamanitra isika eny anivon'ny olona, satria io fitiavan'Andriamanitra io ihany no mahay manalefaka ny fo, miziriziry, ary io ihany no afaka mitarika ny olombelona anankiray andeha amin'ny mpankatoavana. Fa etsekilan'izay raha izay no safidintsika anaiky an'izay iraka izay dia inona no ataon'Andriamanitra? Eny tsara ny teny ity hoe alefan'Andriamanitra tsy ankijanona ny anjeliny hamonjy ireo trapahisahiranana mampamoy fo indrindra. Aninona ihany koa? Hanampy azy ireo sy hitondra fanafahana sy fiadanana ho azy. Izany no fanampian'Andriamanitra asy ianao, ampiny isika. Dia miseho amin'izy ireo amin'ny fomba maro samihafa Andriamanitra ka mametraka azy eo amin'ny toe-javatra izay ahazony
manamafiorina ny finoany. Izany no nataon'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainantsika izany dia nataon'Andriamanitra mba hampiorina antsika ao amin'ny finoana. Andao isika hanaiky an'izany iraka ampanaovan'Andriamanitra antsika izany dia ny hanandratra ny Kristy sy ny fitiavany eo amin'ny fiarahamonina. Entina mbavaka ny safidy tsara anao anio. Misaotra indrindra Tompo satria ny ohatra nomenao anie no tonga lafatra faratampony, ary nasehonao tetỳ ambonin'ny tany izany mba ho arahanay, ho ampio zahay anaraka izany ampitiavana, aneo ny fitiavana, hitondra ny fitiavana ao anatin'ny fiainana andavanandro, ary ianao kosa no analefaka ny fo miziriziry. Hombanay tsirairay avy mandrakariva ianao, io ty namako ty amin'ny zavatra rehetra izay ataony eo ambanin'ny fiadidianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.